Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indray kosa, ny ansasaman'iran'ireo zaza latsaky ny 5 taona eto amintsika dia iharan'ny tsy fanjarian-tsakafo avokoa. Misy indrindra noho izay ny tetikasa ho fanampiana ireo zaza amin'ny fahazahoana sakafo ara-pahasalamana izay iharan'ny PSI, ny UNICEF sy ny ONN. Rotsy rakotiny iray ny sy Stefana Razafimandimby. Ny 500,000 zaza latsaky ny 5 taona eto toerana dia iharan'ny tsy fanjarian-tsakafo. Manoloana izay indrindra dia misy ny atrikasa izay tanterahan'ny fikambanana tsy miankina toy ny UNICEF, PSI ary koa ny ONN entina nampiana ireny amin'ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana ho an'ireo zanany. Ireo zaza manomboka eo amin'ny faha-9 hatramin'ny faha-13 volana, araka izany no atao laharam-pahamehana mandritra ny atrikasa. Ny tena tombontsoa azo amin'ity tetikasa ity zany dia voalohany fanamafisana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny reny rehetra ny sakafony zaza manomboka amin'ny voateraka hatramin'ny faha-9 izany hoe noho ny reny ihany nomena ny zaza voateraka hatramin'ny faha-9 dia fanamafisana ny tombontsoan'izay rehetrarehetra izay no anisan'ny atao anatin'ny tetikasa. Ankoatran'izay hitantsika teo fa ambony dia ambony tokoa ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara, ka noho izay antony izay dia iharan'ny asa zany ny UNICEF izay namatsy vola sy ny ONN ary ny PSI Madagasikara miaraka amin'ny ministera fahasalamana anatanteraka nyity tetikasa ity amin'ny toerana vitsivitsy eto Madagasikara. Ny any amin'ny faritry Fenerive Est, Vavatenina, Antananarivo ary Fianarantsoa no hanaovana ny atrikasa andrana. Hozaraina ireo fanampin-tsakafo be otrikaina ireo reny sy ny zaza ka mandray ireo reny araka izany ny eny amin'ny tobim-pahasalamana toy ny Top Réseau. Ny fanaraha-mason'ny lanjan'ny zaza moa dia tsy maintsy adiadian'ireo dokotera voalohany ahafantarana fa tena tsy ampy sakafo tokoa ilay zaza.